Eo amin'izay akon'ny fetiny voalohany taona izay ihany, Niara-nifaly nankalaza ny taom-baovao ireo mpivarotra eny amin'ny tsenan'i Bagdad 67 hektara androany. Hetsika izay natao ihany koa hanehoana ny firaisankinan'ireo mpivarotra. Amin'izao asaramanitra izao dia miara-mifaly ny rehetra. Anisan'izany ireo mpivarotra eto amin'ny tsenan'i Bagdad izay nanamarika izao taom-baovao izao mba hanehoan'izy ireo firaisankina. Izay zany ty androany ity zany natokanay mihitsy ho ampisehoana mivarotra amin'ny Madagasikara hoe tena misy mpivarotra maro natao Bagdad ary misy ny firaisankina. Ny antony zao mbola tsisy nanao an'izao ngamba raha teto aminay nanaovanay ty firavana tratry ny taona ity ary ny tanjona tratrarinay izao zavatra ataonay izao dia nijanonany ato amin'ity tsena ity satria tsena ara-dalàna ty tsena ity natonganay mivarotra tato fa tsy mivarotra eny amoron-dalana akory zahay. Maninona mivarotra eny amoron-dalana no roahana rofina izay atao anatin'ity ara-dalàna ity indray no aboaka. Zay zany zavatra tena hitahitanay ary zay ampisehoana izao hitanareo zao hoe zao ny firaisankina ary misy mpivarotra maro nato fa tsy hoe zavatra mivarotra nitsipisipinina tany akory. Anisan'ireo nasaina tamin'ity fotoana androany ity ny filohan'ny vondron'olona miaro ny zon'ny mpanjifa na ny VOMZM izay nanambara fa samba no nisy ny fampiarabara tratry ny taona toy izao nataon'ny mpivarotra ary tokony atao taratra ho an'ireo mpivarotra amin'ny toerana hafa manerana ny nosy ny Hetsika androany. Ny faniriny amin'ny mahampiaro ny zon'ny mpanjifa azy moa dia mba tsy hiara-ny tsindry azo lena intsony ny vahoaka. Nasiany ny teny manokana ny mikasika ny tsenan'i Bagdad ary mangataka ny fanemorana ny fanesorana ireo mpivarotra eto amin'ity toerana ity ny tenany. Zay zany dia tena azavainy aminareo hoe reo mpivarotra reo nge dia manjifa entana any amin'zareo any tena grossiste, misy manjifa mihitsy avy any ivelany amidy ato amin'ny tsenan'i Bagdad ka mampanjifa andreo mpivarotra reo dia mijoro foana zay mpiaro zo mpanjifa zay soloko tena eto. Ka tiana hipetraka hoe fiara-miasa mazava be aminay zany dia hitanareo ngamba nasorona tato reo mpivarotra reo dia nisy mba nanoana hitazomana andrareo ato zay. Ary zay moa tena tanjonay tsy elandreo mpivarotra reo ato satria nanaovana an'ity tsena ity tamin'ny 2003 dia tsena communal nandravana an'ilay trano teto tamin'ny andro Niara-nifaly manana PDC merany Antananarivo ary tamin'izay fotoana zay Ravaly manana amin'ny filoham-pirenena hoe tsena communal nandravana an'ilay trano tato. Mariana nefa fa tsena communal zany tsy azo amidy gaga zay kehitriny lasa amidy ny tsena communal ary zay nitakinay miaraka amin'reto mpivarotra reto tsy elandreto mpivarotra reto atao anatin'ny tsena Bagdad satria efa natao tsena communal ty. Raha misy nyfamarotana azy tamin'ny 2010 ny Zovena maninona tsy le olona ravatra antato no anontaniana sy le hoe mba takatra reo hoe vidin'ity rehefa tsy matakatra le olona ravatrano dia ny mpivarotra ato koa nge mba afaka mifanao plisy mba hitazomana an'ity ho tsena ho andry zareo vahoaka reo. Magaga fa reo ny olona mivarotra eny amoron-dalana enjay fivondronana sy ny commune. Maninona ny olona efa atao anatin'ny ara-dalàna natao tsena communal indray amidy amin'ny Zovena andeha ho arisika indray zany reto olona reto tsy anara-dalàna hivarotra ny ivelan'ny tsena ve dia ifamaly amin'ny commune indray. Ka zay ny angatany eny etetapona tsy mandiso fanantenana zay zavatra efa lasa Zovena fa mangataka amin'ny fiemorana raha ohatra ka amidy amin'ny Zovena any mba jereo ny tombotsondro reto olona be da be zay mivelona amin'ity tsena Bagdad aty. Nisy ny fiaraha-misakafo teo amin'ireo mpivarotra eto amin'ny tsenan'i Bagdad, tao ihany koa ny dia samihafa sy ny fanentanana nataon'ny groupe Cecilia. Zay ary tompoko lasy tompoko vavy masaka azo natolotra ao antsika tamin'ity hariva ity akasitrahana hatrany nefa ianao nanaraka hatrany farany ny fandarantsika sy ny vaovaontsika tamin'ity hariva ity entana hatrany kosa nefa ianao mbola eo ireo fandarany izay lomany ny fahita lavitra matefeo anao mametraka ny veloma mandrapitafa ary tompoko lasy tompoko vavy.